Nandalo teto amintsika ny tale jeneraly maneran-tany Confucius izay fitoeram-pampianarana ny teny sinoa nahazo ny mari-boninahitra officier de l'ordre national malagasy ary ny teny nandritra ny lanonana izay nitanterahana teny amin'ny lapany Mahazoarivo. Taoriny fitsidiana ara-pomba-panajana izay notanterahany délégation nahitana ny Ramatoa Tsolin, tale général ny Aban Bejin, sady tale général ny Confucius maneran-tany ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia nosalorana ny mari-boninahim-pirenena officier de l'ordre national ny tenany. Ny faha-enina amby roapolo ny volana jona lasa teo dia efa nisy ny lanonana fankasitrahana any Ramatoa Tsolin notanterahana teny amin'ny université n'Antananarivo ka nanolorana azy ny docteur honoris causa araky ny fanazavana izay hoentiny tale général ny Institut Confucius. Lanonana natao androany moa eto amin'ny université n'Antananarivo dia fankasitrahana ny directrice générale ny Institut Confucius izay avy nanatrika fivoriana taty Afrika, fivoriam-be ny Institut Confucius manerana ny Afrika dia alohan'ny fiverenana an-tanindrazana zany dia nandalo teto izy mianjera amin'ny fetim-pirenetsika Confucius dia efa lasa miverina ny Chine zany fa ny université n'Antananarivo zany ny zava-bitany teto nanome nanome trano hoe mba ianarana teny sinoa efa mahatratra amin'ny 7 zany zao ny toerana ampianarana teny sinoa dia ny mpianatra efa tamin'ity taon'ity fotsiny efa mahatratra 7 arivo lina dia lina ny mpianatra malagasy mianatra teny sinoa dia efa mahatratra 20 zany efa nahazo fianarana na Chine efa misy hitanao teo zao hoe efa mahay miteny sinoa tsara navita efa taona tany dia ho fankasitrahana azy dia hoe nomena ny mari-pankasitrahana avy indrindra omeny université n'Antananarivo zany dia ny docteur honoris causa. Anisan'ny noresahana manokana nandritry ny fandalovan'ny Ramatoa Tsolin teto Madagasikara moa ny fampiroboroboana ny fifandraisana eo amin'ny Chine sy Madagasikara eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny fampianarana ny teny sinoa. Tsy vitsy moa ireo mpianatra malagasy nandrato fianarana tany Chine no efa tafaverina ary miasa eto an-tanindrazana amin'izao fotoana izao.